ankafizo asandrato aza siana hoatroatra hotsapanao fanakoako ilay pitsiky ny soratra pitsiky ny soratra pitsiky ny soratra fandarana arahinao miaraka amin'ny maminantenaina fitahin-tsoa sy miara-beson pitsiky ny soratra bitsiky ny soratra enare tompoko lasy tompoko vavy pitsikina sy ampiraviravona indray no entina hijidiana ny tokantranonao amin'izao folakandro amin'ny telo folakandro izao voalohateny ngamba dia faly miarabantsika rehetra aloha zany manaraka sy manjoy ny fandarana bitsiky ny soratra amin'izao fotoana izao miaraba amin'ny mamy rabesuel tantsoroka raha teknika mampita ny vatana n'izao fandarana izao miaraba ihany koa namana mpanolotra efa tsy izoviana amintsika tsony miarabeson miaraba miarahaba mamina tenaina dia miarahabanao koa mamirabesoelinao ambadimbadika ao miarahaba atsika mpiaino mpanaraka ny fandarana naizanaiza toerina misy atsika tsy ho lavaresaka mamina tenaina fa anambahintsika androany vahiny miavaka kely izay izy androany dia faly miarahabanao tonga soa tamin'ny fandarana miarahaba toko faly miarahaba-ny miahana nasa tamin'ny fandarana dia faly miarahaba-ny nantenaina dia faly miarahaba-ny teknisiana ao ambadimbadika ao dia misaotra nareo na nasa tamin'ny fandarana maheno feoany dia tonga dia any amin'ny antsa sady ohatry ny ahoana zany ny fomba aza manitikitika sady mamo vinany tsy voakitikitika alohan'ny anomboantsika ny tena fandarana angamba ray efa anaty fandarana moka itsika alohan'ny ametrahantsika fanontaniana mamy aleo tonga dia entintsika hiarabana ny mpiaino antsika ny antsavy hatrany ndahoara neny tiako impiry aho no nanota sy nadiditra kely tsy sasatra ianao nanitsy nanoro sy ny teny impiry aho nefa nanisy ny vary lavo dia iny ianao nanarinay mba tsy ho lavo mbetika aho no mafilosy saritra anarina impiry efa nandainge tsy namboraka ny marina impiry nampatezitra impiry nampahory nampigoaka ny mafaitra sy mitondra sorisory mazandosy tsy mihainy fananaranao mazana tena mafiatoka ny gaganindra tanàna maro no nanositosika sy nanao esiteny maharary fianao irery roneny no niaro tsy nanary izao voatsapako roneny fa raha mbola eto an-tany dia tsy misy azo hoarina amin'ny fitiavanao izany sarobidy loatra sy tsy hita ho tany saina raha ny fitiavanao anay menaky ny aina hodradradradraiko anio retany ho rendanitra fatretrika sambatra ao ary tena finaritra fanomezana manokana ao ay ianao roneny tiako ka ny ainanao maharitra izay no tena fanindriako tsy havaly fitito azaza raha izao fa indro tonombavaka anao sandratro hitsinjo anao manokana ilay andriamanitra ivavahako izy hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana trany ka ny andro penanao sisa roneny ho tondraky ny mamy roneny tiako loatra bakolo lalatiny vina sedra maro lalatsarotra no efa nodiavina fingana sy herisetra izay tsy azonao ny lavina fijaliana fahoriana fitsapana sesilany kanefa ianao jereo mbola mijoratra ny trano tsy tampisain'ireo ny andry ny fahavoazanao azo lazainao tany aminao ny masony izao tontolo izao nisy ireo tsy sasatra mitsikilo sy manara-maso raoviana ihany ianao vao horavany ankaso kanefa ianao iao tsy andairan'izanonao viana
ny ankaso izay ny anjady io volalam-pitahiny tsy andaitra aminao ny ozona sy fingapingana fianao dia olona voatasy feno fanambinana tsy ireny velively no amaritra no avinao filaina ary dia mitsinjo ary tena miay anao efa eo an-tanany ny mombamombanao rehetra arotsany aminao ny fitahiny tsisy fetra ajoroy manomboketo manana viana tena miavaka atao vitapoko mihitsy fa hafa ny olona mivavaka misy tanana mitsotra mambombo eny rehetra eny sy fiarova tsy voafetra mandrakitra ombenombeny bakolona latina efa fantatsika eo hatrany izany fa i bakolona latina ny vahintsika fanontaniana apetraka aminao voalohany avy hatrany dia hoe tsy dentsony hoe iza marina hoe bakolona latina fa hoe avaiza no fiaviany bakolona latina nanomboka efa hatramin'ny afrina no nanomboana nanoratra inona ny antony nampifo ny aingam-panao hoe ndeha hanoratra bakolona latina misaotra ny am'fanontaniana bakolona latina avy any amin'ny faritra rivony mamoany manalalondo dia ny antony efa elaela ihany bakolona latina nanoratra fa tsy dia tena mbola nirona betsaka tamin'izay fa nanomboka ny taona 2024 no tena nanoratra dia ilay fanontany miaty eo hoe inona izany no tena nampifoan'izay aingam-panazy mifiainana angamba satria bakolona latina zany a reny mpianakaviana maty vady dia ny nafatesan'ny vadiko nampalahelo be satria ny vonoan'olona be da be ny zavatra nysetraiko tao anatin'izay fotoan'izay dia lasa ohatra ny hoe fanarikodila ilay manoratra satria misy fotoana mitamberina ilay alahelo tsy hizakanao izany mareny anao dia mahita ilay zanaka mbola kelikely mitady esnada dia lasa stylo sy taratasy sisany namana nanomboka teo dia rehefa misy zavatra hoe mahafaly na mampalahelo dia efa lasa mandray-penina tena nangoritsina kely mihitsy ny zanakato doako ato ny sento kely mialatsiny madamy bakolona latina nampifo kely an'izay zavatra izay fa matetika mantsitsika mpanoratra miainga amin'ny zava-misy foana no mampifo azy izy io dia hono inona izany ny tarakevitra tena hijoroanao amin'ilay asa soratra betsaka ka misy no mizara fitiavana misy koa mirona tanteraka any amin'ny somary fananarana kely natony kalanty sa hoe mety ahitana ny bakolona latina koa ny anatina tantara ohatra na fanondratana atreto aloha mbola atony kalifoana ny soratako ie tsy ampiandry ny mpiaintsika fa efa manongila tsofina ihany koa zao mpiaino hoe inona indray izany mitonkalo manaraka hoenina eto hominany ao avetra ndray arasehatra tsy maintsy mandresy na atopatopanonja matetika ny sambo na dia ny aran-doza sy nidirana tambo na matetika ny irery atany karakaina ka torovana siana matsiaro erakaina na tafitra mafy sy atsika mamanala na rivo-doza avandra tsy manatsahala na hainandro migaina na varatra mipoaka ny fanondriko tsotra tsy maintsy tafavoaka nambetika nitojo lalatsarotra sy mafy dia tsy anaiko potrake fefazatra ny afy na dia mamakivaky loha san-dranomaso ka mety hanondrika irery no ny afitsiko ny akaso na betsaka ny sokatra sy fingana mianjady ka mila aketraka sy manaikivo sahady ny fanararotana sy fitaka marobe dia no tafavoaka foana no ataoko rehare na tapitrodina amiko aza ny manodidina rehetra na hibosesika ihany koa ny ady maro etsetrasetra tsy ampiontsona itsony na aza hifanesisesy tokana ny tanjoko tsy maintsy mandresy na tsy araky ny saiko ny zavatra miseho fa mampitanondrika sy mampitoreo ny fanantenako ataoko miariary
tsy mbola nanary azany ilay Andriamanitra Bahary. Bakolalaty. Raha ty ahy ianao dia manaiky ny lasa, midian-jitrapo fa tsy hoe akory an-datsa, azoko amborahana ary koa hitarainako, izarako ny hafaliako sy ny tsy ambaratelo-piainako. Raha ty ahy ianao dia manosika ahy androso, iotra amin'ny fiainana mba tsy hikoroso, tsy miala lavitra fa manampy hatrany hatrany, eo anilako eo foana nafaly ao anatomany. Raha ty ahy ianao dia tsy manao tsindrifa lavo, satria ny nahitanao atsim-panana fa mahantra mavomavo, saingy kosa raha fitiavana dia ananako mitafotafo, fity tsy manapetra tsy rava ny ankaso. Raha ty ahy ianao dia tiavo ny fahalemeko, fa olombelona ihany aho tsy lafatra ekeko, fa kosa tokapo amin'izay ny ekeko tiavina, ka raha miaky ny adosoka aho ekeo fa azalavina. Raha ty ahy ianao aoka tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsy, ka fitia tendromolotra tsy misy tanjony hodoria. Raha tena ty ahy ianao ndao hifampitantana, hibanjina no avy hikatsam-pahasambarana. Raha ty ahy ianao Bakolalaty. Ie, ohatran'ny mbola tsy naheno tsara teo hoe nanomboka taona firy moa izany Bakolalaty na nanomboka tena nanoratra? Nanomboka ny taona 2024. Efa niteny anka efa izany tsy natadidy. Ohatran'ny variana loatra tany amin'ilay tononkalo ahako dia adiniko ilay izy teo. Ie, izany hoe efa taona maromaro ihany izay. Efa namoaka boky ve? Mbola vao eo am-pieritreretana ny hamoaka boky raha sitrapopo. Ie, resaka an'izay hamoaka boky izay Mia, eo amin'ny firy eo izany ny sanganasanao raha ohatra hoe atao katsikatsikely? Manodidina ny 50 eo. Efa tena mavita boky sa Mia. Mazaka boky mihitsy izany. Ia, efa naty fikambanana? Mbola vao mieritreritra ny hiditra. Salofa maro mantsy ny mpanoratra efa mba nandalo teto dia aminao ilaina ve ny miditra anatin'ireny fikambanana ireny? Tena ilaina ka. Tena ilaina fa ny fotoanako tena mbola olana be. Matetika moa amin'izany foana. Ono tete mihitsy fotoana tao inona izany no tena mampifony aingam-panahinao? Misy fotoana manokana mihitsy ve ohatra hoe amin'ny alina na amin'ny atoandro na? Misy fotoana misy zavatra manaitra amin'ny maso ohatra, dia manaitra amin'ny masonao ilay izy dia tonga ianao dia eno ihany ianao dia soratako ity. Manoratra ny votoatony aloha ianao dia rehefa avy eo amin'izay ianao mampiaingana azy rehefa misy fotoana ny an-trano manetsy tsy pelina diso ohatr'izay. Marina ve izany hoe tena zava-misy iainana mihitsy ireny soratana mpanoratra ireny? Sa hoe dia aingam-panahy fotsiny? Sy marina dia amin'ny lafiny indray aingam-panahy fotsiny. Matetika mantsy ny mpanaraka na mpijery an'ilay tononkalo ireny dia miteny foana hoe ohatra izao manoratra androany momba ny resam-pitiavana, manana olo tiana ianao. Indrindra fa resaka fisarahana ohatra, saraka tamin'ny fisarahana ihany saraka sara. Nefa ilay izy mampanoratra anao raha vao tsy hainanao ilay zavatra, maka ny toeran'ilay zavatra soratanao ianao dia tsy voavoakanao mihitsy ilay izy. Raha misy ve ohatra mpanoratra namana, mety maheno izao mpanoratra namana sasany hoe misy an'izany Bakolalaty izany, ve ohatr'izany ny asa sorany, ohatr'izany ny aingam-panahy avoakany, maniry asa iara-iasa aminao, ohatra hoe anaty famoahana boky na anaty seho sehatra, hiantsana tononkalo, manahoana ny mahakasika an'izay? Faly be.
tena mpitiavana be. Mihina fa maheno an'izay zay manana etaeta mahakasika an'izay misy fanontaniana ve mampisa tonga dia alefantsika indray angamampiana efa te nytononkalo manaraka indray ohatrany hoe tsy nahitanytany tsika satria te heno antsy te heno antsika izay mihitsy dahoare. Akamantatra ny maso no mijery ato misy hery hafahafa manintona itopy any aminy sady koa hitafatafa voninahiko eo maso ny fitimy avoza sesehena mamiko mpanjinina satroko jerena ny feony mibetsika milaza hotia mandrotika ny ato foko mambavo ny fanahy mamiko enona na aza iverina injato ilay feo no mibitsika tiako ianao tiako tsy hiato ilay tsikiny malefaka tofeny fitiavana nandresy lahatra avy hatrany tsy hamaly akory fandavana tsapako tao mitalao miandrandra fitimany manintona ny saiko andefa ny hevinany moa tia marina ve izy iny fitiavana matitra sa ho ananako tsiny sarotra ny maritra azy na hoeny na ho tsiny avelao ny fotoananao ny asany ny anjarako dia mankafy akory lalaty. Reny aho mikiry aho isan'andro ho an'ny zanako mifomaraina alipody ho an'ny taranako tsy mitaraintana mempaka na dia torovana sy any miezaka mitady aho handresy fahantrano reny aho iaretako ny latsa ioarako ny akoviana tsy maintsy mitady aho handresy tsy fisina miezaka mijoro aho na anaty lazonady manatena fandresena tsy kivo mitady reny aho efa nisedra zavatsarotra sy tena mafy natompitompy ny fiainana efa zatrany ny avy na tsy fisina ady olana sy korotana tsy hoe miambo aho fizao efa ampikotrana reny aho vonina ny androso ary tena manantena fandresena miavosa mamy fa tsy mbatangeny tanjona apetrako ny hananjanaka tafita izay no hany fifaliako angamba eo amin'ny paradisa reny aho bakoly lalaty. Dia isento foana zany mandra-patavitra fandaharan'ity androany. Manahoana ny fahitan'ny bakoly lalatina ny sehatra ny literatiora eto amintsika? Raha ny fahitako anazy aloha mbola mila omena sehatra kokoa ny mpanoratra satria ohatrany tsy dia misy miraharaha ny mpanoratra amin'izao dia mila jerevana kely satria ohatra fotsiny izao ny amin'ny mpanao tononkalo na ny reny mpanoratra ireny lasa tsisy fanohanana lasa miala vola posy naresatresaka tato ato mihitsy iny resaka zomy-mpamorona iny miara-be sao tsy dirantsika iny fa ohatrany hafahafa ihany fa inona no antony aminao, inona no antony mety mahatonga an'izany zavatra izany dia inona ny sosikevitra arosinao anatsarana izay tontolo ny asa soratra sy ny literatura malagasy zay? Ny antony angamba tsy dia fantatro loatra fa ny sosikevitra hoe mitodika manokana any amin'ny minisitry ny serasera mba hijery manokana ny literatura ny mpanoratra eto amintsika satria mbola hafa anie ny literatura tsy dia hoe
mahafinaritra fotsiny fa mitaiza ny zanakitsika mitaiza ny tanora betabe ny lesona afaka tsohanao anatin'izay. Betsaka ny mpanoratra misy ny tena mbola tena hoe tanora vao eritreirony tsy teny aho hoe inona loatra ny antony mahatonga ndrareo hoe anoratra na ohatra izany, io koa miankina amin'ny aingam-panahy fa ny fanontaniana tiako apetraka hoe manahoana ny fahitanao tsy jerin'ny zokony izany tsika fa le tanora sandra teoriana satria tena miroborobo fatratra izy ireny. Manahoana ny fahitanao an'ireny tanora vao misondrotra ireny ny asa sorany indrindraindrindra, inona no mety hoe torohevitra entinao omena azy ireny anatsarana ny eo amin'ny lafiny ara-literatiora ny fanoratana. Mahafinaritra be mahita ny tanora amin'izao hoe mirona kokoa any amin'ilay asa fanoratana satria raha mijery ny teknôlôjia amin'izao ny variana any amin'ny resaka Facebook saotra izany ny ankizy tanora fa tena mahafinaritra hoe mbola misy tanora mirona amin'ny resaka literatiora dia tena mahafinaritra, tena mampiainga fanahy mihitsy mahita anazy. Dia nitorevitra angambany hoe tohizo fa tsara dia indrindraindrindra tohizo ny vaky boky satria iny isan'ny indray hanatsarana ny asa soratra. Resaka an'izay momba ny vaky boky izay ianao, misy mpanoratra ve hoe ankafizinao manokana? Tena misy. Afaka lazaina tsy marina. Rado aloha tena tiako dia nihetsa koa mahafinaritra anany asa soratra. Misy ve afatra na fanontaniana tsy napetraka menada mety tianao ambara amin'ny mpiaino, ampahafantarina amin'ny mpiaino mahakasika anao na mahakasika ny asa fanoratana? Misy afatra kely ho anareo mpanaraka ny pejiko Bakoly Latina, izay moa ny pejiko amin'ny Facebook ao. Dia betabe nareo no manontany anao hoe iaina ny Bakoly Latina daholo ve le zavatra soratany Bakoly Latina ireny? Misy ampahany amin'ny tantaram-piainako. Fa misy kosa zavatra manaitra anao eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny amin'ny sehatra rehetra misy anao eny dia lasa voasoratra ao fa tsy hoe iainana daholo akory. Fa izay ny maha-poeta ny poeta maminavina tsy haiko manazava azy maminavina no avy na mampiteny tona nofinofy dia mandefandefa lavitra eny amin'ny apakapaka. Fa tsy hoe iainana daholo akory le zavatra soratana ka ino no tena tsara marena satria eka zavatra hitako mihitsy satria misy izany tsy hain'ny olona mandray an'ilay izy. Amin'izao le tavaboky serasera ohatrany hoe vao mandefa izao ianao ranty dia le sarany tonga dia manaitra an'ilay olona fa tsy mijery an'ilay soratra na voaka ianao. Dia tonga dia iny ny entiny hitsarana anao hoe ohatr'izao ohatra ka eny maro be dia be izy ianao antsika mpanaraka an'ilay izy. Misy koa ny fanakianina ohatra hoe manoratra tononkalo momba ny fahafatesana ohatra dia ny fandraisan'ilay olona azy tonga dia izy koa dia maniry loza mihitsy amin'ity resaka fahafatesana ity nefa dia araka ny voalazan'ny vahintsika teo hoe nitsindriny tsara mihitsy hoe le izy zany misy ohatrany hoe ainga fotsiny zany fa tsy voatery hoe iainana daholo izay zavatra soratana rehetra. Ainga toy ny ainga rehetra tsy afaka hitsarana ny olona ray nanoratra anazy mihitsy hoe ianao ty zany raha amoaka zao ianao tononkalo mahakasika ny fitondram-panjakana nisy ranty anankiray izay nataoko fa tonga dia atao tsara miaho izy le olona. Dia izay no fandarantsika nafinaritra ny niarahana tamin'ny Bakoly Latina teto. Mino izay fa amin'ny fotoana izay mety hamoahany boky na amin'ny fotoana mety sehatra hetsika mino fa mbola hiverina eto amintsika eto izy amin'ny fotoana mampety anazy. Ny fotoana antsika moa manapetra ihany misaotra ny Bakoly Latina nanaiky nasaina teto amin'ny fandaharana dia manentana antsika mpiaino hatrany
any tokantrano any a raha ohatra ianao ka mpanoratra te hivahiny te hiakatra eto amin'ny onjam-peo a dia aza misalasala miditra ao amin'ny afatra miafiny mamina tenaina fitahian-tsoa na ao amin'ny miara-beson a dia mifampiresaka ao tsika hifandaminantsika ny fotoana rehetra dia azadiny ihany koa ny manaraka ny fandaharantsika misy ny famerenana ny talatareva amin'ny 5 ora dia mankasitraka antsika mpiaino hatrany a mankasitraka amin'ny mamirabesoelina napita ny feo tany amintsika tsirairay tany a mankasitraka anao mamina tenaina misy adiny kely no mialo any tena maranana tsy maninona koa na tonga dia miditra mivantana ao amin'ny peditsika manana pejy moa mifandarana pitsika ny soratra 5:20 teboka enina zay ia mankasitraka hatrany a dia amaranantsika tena amaranantsika anazy a dia hianoka tanteraka anatin'ny antsahitin'ny bakoly laladiana isika tiako mariana kely ty tononkalo ray ty ity zany dia tena hoe ny ainako dia izay angamba no antsaiko anareo izay ihany koa no entina anaovana veloma miara-beson dia mametraka ny veloma mandra-pitafindray ary tompoko tsy ay efa taonandroany lesy lasy lahy tsy nampilaza sedra maro ny fanesy ny ainako sy reto zaza efa taona tahaka izao tebiteby orooro ranomaso fa maty novonoana ianao ho nietraketraky ny ankaso dia lasy lahy ny ampita ho any amin'ny fiainana vaovao fifaliana tsolanindritra ny fiainanao an-danitrao efa taona izay no ny aina fahabangana tsy nisy ray mpamelona verivady fiantana dia nipitrapitra teny volakandry ny ankinana na tsy ary lavo andrerezina toro ny vatona andehizany efa taona izay no mianatra nandeha irery namaky alon-drano nitety avoana lohasaha ny aina tsy nisy anylahy niezaka ny mba hahery nataona tanjaka avokoa ny saina vatana fanahy raisy koa ampinga hoentiko miady ireto zaza telo vokatry ny fitiavantsika ny okivy sanatry tsy ekeko ny horesy anady hiezaka izahay lesy ny arina ka mba ho tafita hofafanay ny ranomaso fialahany efa mandry ampiadanana ataonay ho souvenira ireo tsara rehetra ny arahana raiketinay ho diary fa nisy alana dia fotoana foy fizay lesy ny fetra farany fa ny fiainana mitoy koa dia veloma mandra-piaona ry dada maminay rehefa tonga ny fotoana dia mbola eo indray efa mihiny sika eny rahatray any am-paradisa ao an-tramindray bakoly laladiana redirediny poeta
anoano manko ianao ry ilainy tiaviko mangina, tiako sy lalaiko iriko antsoina mafy hoetiny, tsy mahafantatra akory, tsy mahalala ny fisiko, kanefa dia tena manko ankafiziko sy tiako. Na hifanena azy sika tsy ho fantatra ao akory, fitifoko adalany ka manjoy ianao sady ory. Fa no ezahako na fenina no goboniko tato anaty, ilay fity miredareda mandoro mila tsy ho tanty. Adala marina ny ty tsapako hoe adala, ity vavaka efa ela no te hiantso anao hoe malala. Fa nondreko hatrizay hoe isika hiara-dalana, horaisinao ny tanako dia indreny sika hifampitantana, dia hiara-paly amintsika hono ny voary manontolo, ny voninkazo ao an-jaridaina homirana daholo, ny fikorian-drano ao an-tsaha sy ny feom-borokely, ireny dia efa ampy handravaka ilay fitiavantsika misy tery. Ny lohaka efa ela no te hiondana eo an-tsorokao, ny sofoka efa te handre ilay feo malefaka avy eo imolotra ao. Nofoko hatriny ela ny ho ifihinao kanefa mijanona ho nofiany matetika ny redirediny poeta Bakolalaty. Misaotra betsaka nareo nanasa dia misaotra betsaka ny mpanaraka tany atokantrano tany, dia mandra-piona indray tompoko. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Ankafizo asandrato aza siana hoatrohatra, hotsapanao fa nakoako ilay pitsiky ny soratra. Pitsiky ny soratra, pitsiky ny soratra. Fandarana arahinao miaraka amin'ny maminantenaina fitahian-tsoa sy miara-beson. Pitsiky ny soratra. Bitsiky ny soratra.